Etsika telo lehibe dia ny andro maneran-tany ho an'ny vehivavy tantsaha ankalazaina ny 10 oktobra 2024 narahana ny andro maneran-tany ho an'ny sakafo ny 11 oktobra 2024 ary ny andro iraisam-pirenena ho famongorana ny fahantrana. Ireo telo ireo no nampiarahana tamin'ny tsenabe an'ny fiompiana sy ny fambolena ary ny jona no tanterahana tetsy amin'ny MPE Anansana ny androany 12 oktobra 2024. Tanjona ny fampivondronana ny sehatra rehetra mba hiady amin'ny tsy fanjarian-tsakafo sy ampitombo ny famokarana. Raha malala fa mahery ny 70 isan-jaton'ny malagasy no mbola miaina anatin'ny tsy fanjarian-tsakafo eto Madagasikara. Maro amin'ny malagasy no tsy afaka amin'ny sakafo ara-pahasalamana tsara sy indrindra anatin'ny hoe intelo isan'andro. Kanefa manana tany isika, manana zavaboary sy rano ahafaha mamokatra ary ny 80 isan-jatony amintsika dia mpamokatra avokoa ary tanora no ankamaroany. Koa azotsika tsatsarina tsara ny fanamby lehibe napetraky ny filoham-pirenena dia ny fahaleovantena ara-tsakafo ny malagasy manontolo. Vahoaka malagasy amin'ny sakafo salama ny tanjona ka afaka mivelona sy mamokatra ho an'ny firenena ary miady amin'ny valanaretina. Fomba ahatratraran'izany ny fametrahantsika miaraka ny rafitra ara-tsakafo mahomby ho an'ny rehetra mora miarina ary lovain-jafy. Ny rafitra ara-tsakafo moa dia mandrakotra ny lamina rehetra eo amin'ny famokarana, ny fanodinana, ny fitaterana, ny finanana sakafo. Zany hoe ireo sehatra maro lafy mety hanana fiantsaikany amin'ny fisitrahantsika sakafo mahavelona, tsara, mahasalama. Apetraka zany rafitra ara-tsakafo mahomby zany ho an'ny rehetra, zany rafitra mora miarina lovain-jafy zany, ele hoe durable, irosotsika amin'ny fanjarian-tsakafo eto Madagasikara. Ary zany dia voasoritra ao amin'ny vina lehibe amin'ny fahavitantena ara-tsakafo sy hiaditsika amin'ny anoanana. Koa ankasitrahana ireo ezaka efa natao tamin'ny famokaran-tsakafo maro efa nataony na ny ireo tetikasa na amin'ny sehatra isan-tsokajiny eto amin'ny firenena, ary amafisina ny andro ho an'ny fandraisana andraikitra ireo mpanapa-kevitra, ireo mpamolavola tetikasa, ireo sehatra tsy miankina, ireo mpandrindra ny fiarahamonina sy ny mpiara-miombonantoka maro fa ny firaisan-kinantsika no ahatratrarantsika ny tanjona izay napetraky ny filoham-pirenena ary iarahantsika miara-misy alahana tratra. Trano eva maro no miranty ato amin'ny FEPA, anisany niavaka tamin'ny fitsidihana nataon'ny ministry ny fambolena sy ny fiompiana ny fanehoana ny apemba izay voly anisan'ny voizina any amin'ny faritra atsimo sady sakafo. Lalam-piariana anisany misongadina ary nasongadina teto amin'ny FEPA ihany koa ny fiompiana ny osy izay mampiavaka ny tapany atsimon'ny nosy. Betsaka ireo tombotsoa azo avy aminy izay naranty teto amin'ny tsenabe FEPA. Ny osy rehefa jerena no mahazaka ny toetrandro any amin'ny tapany atsimo, mahazaka koa ny tsy fampian-drano satria tsy betsaka ny filana, mora avadika vola, mitombo malaky ny osy. Raha izay no izy dia azo veverina zany fa tokony ho jerena manokana ny famokarana osy any amin'ny tapany atsimo. Eto amin'ny lafiny ronono, ny rononosy dia tsy vitany hoe sakafo fa fanafody koa. Ny rononosy zany dia manakaiky ny rononondreny. Raha izay no zavamisy dia tokony ho vokarina any amin'ny tapany atsimo hiatreha ny tsy fanjarian-tsakafo ny famokarana rononosy. Mangataka amin'ny fitondram-panjakana zahay zany mba hanafatra osy vavy be ronono izay manome 2 litatra eo amin'ny ankapobeny raha ny Eropa. Dikan'izay raha aty amintsika izy noho ny antony ara-tsakafo, noho ny resaka toetany mety manome 2 litatra na 2 litatra sasany. Raha fianakaviana miompy osy 5 raha izay no kajy dia manana ronono 5 litatra. Dikan'izay zany tonga dia manjary sakafo sahady io fianakaviana io ménage éleveur io. Izay zany mahatonga anay tena mangataka eo amin'ny lafiny fanodidana. Ny fromage dia manana tsena mivelatra tsara tsika
na eto amin'ny firenena na ireo nosy manodidina. Izahay koa zany any amin'ny tapany atsimo dia tokony hanao ny arc de lait indray avy eo anosy makao androy dia mihodina makany atsimo andrefana dia mivadika any Menabe mamokatra rononosy. Izay no mahatonga anay mieritreritra raha tiana ny hampikisaka ny fahantrana dia lalana anankiray tokony hizorana raha hiatrika ny fahantrana any atsimo ny fampidirana osy vavy be ronono. Marina fa aritra 3 andro izao tsena be ny fiompiana sy ny fambolena ary ny jona tanterana eto Antananarivo izao.